fa izy kosa ny hetsika goavana karakarain'ny fikambanana fitafy izay vondronan'ny commune Sivy ao anatin'ny distriktan'ny Faratsio. Hetsika iray nataon'ireo zanak'ampelezana anampiana ny faritra ny aviny ity hetsika ho tontosaina ny alahady ho avy zao hetsika Ambato Mirahavavy ity. Toy izao ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana. Io hetsika io aloha dia hetsika anankiray lehibe sady goavana zany izay karakaraintsika avao amin'ny distrikta Faratsio. Rehefa resaka distrikta Faratsio zany tsika dia mazava ho azy fa iresaka sady ny atao hoe fisiny le commune Sivy izay fondronan'io distrikta io. Tonontsika eto avy hatrany izy moa ireo distrikta izay mandrafitra zany io zany Faratsio izany dia voalohany Ambatofotsy Ambohiborina, ankoatra ny Ambatofotsy Ambohiborina dia misy ny atao hoe Andranomiady. Ankoatra ny Andranomiady dia afaka tenentsika koa ny Atsapamahazo, Faratsio, Miandrarivo, Ramainandro, Vinanony Atsimo, Vinanony Avaratra ary indrindrindra ny ao Avalabetokana. Dia io hetsika io zany dia lazaina fa hoe hetsika anankiray izay ataontsika avao amin'io distrikta io azahoana manao asa sosialy ho any amin'ny commune izay niaviana tsirairay avy any. Izy io zany dia atao ao amin'ny espace La Villa Verte amin'ny lahady izao 14 Desambra manomboka amin'ny 12 sasany. Tiako nefa manipika eto fa io fihetsiketsehana io dia ataontsika ny atao hoe déjeuner dansant. Raha ny fandaharam-potoana aloha dia mazava ho azy amin'izany hoe hetsika zany dia feonantsika rehetrarehetra avy any amin'io commune io hoe ara-tsosialy io feonantsika io dia ny tanjona aloha voalohany tiako averina kely hoe inona no afaka anjara-brika hoentsika aty ampelezana aty ho any amin'ny faritra mba zahoana manampy andreo zany. Dia mazava ho azy fa misy ao ny satria déjeuner dansant ilanonantsika ikorantsika akoatran'izay ihany koa isy ny atao plakety ao mety misy surprise alors rehefa tonga antsika dia mahita fa misy surprise tokoa ao miandry antsika rehetrarehetra. Ny karatra aloha mazava ho azy dia any toerana amin'io fotoana io na miantso avy hatrany nareo amin'ny laharana tarobia 034 17 013 66 na ihany koa antso anankiray ihany koa zahoana dia hoe 032 42 155 38 032 42 155 38. Eny ary efa niontsika avao amin'ny distrikta Faratsio izay nahavory antsika marobe commune Sivy tamin'ny voalohandohan'ny taona tany. Ankehitriny indray ary tsika dia iona indray zany tsika amin'io karazana feonantsika anankiray ngeda be ihany koa ka zany hoe mamarana ny taona ihany ve tsika fa aza dimy fa manana tanjo tsika dia ny anjara-brika izay azahoantsika mitondra zany hoe fanampiana ho any amin'ny faritra ny aviana. Dia manasantsika manentana tsika andore ampiasana zany hoe firaisan-kinatsika fiarahantsika fandraisana anjara amin'io fotoana io